Natura Radio. L'équipe Ankanto Taparay manolotra ho anao. Arena miafina. Nosoratany Anjaniny Irina Ravelo Arsoa. Ireto avy no anome aina ny tantara. Ary Andraina Joseph Faradizaparany Laiklonina. Niaraka tamin'ny Mano Judith. Arena miafina. Nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana. No iveriko fahatsotratrako atsony neneny. Efa saika iantso anao mihitsy aho io dia anaingako. Taraiky be ianao. Ka enjana be neny le fiandrasana bus a. Zaza mba tsara vitana fa mba androfanena tamin'ny fiara dia niaraka tamin'le ria. Fa raha tsy izany dia ohatr'izao mbola tsy tonga. Dia nanontany azy momba n'ilay aksidao nahazo an-dadanareo ihany ve ianao? Nanontany azy saingy tsy nahazo valiny mahafa-po satria milaza tsy mahafantatra n'inon'inona izy. Fa dady efa naratra be hono nitany zareo tany. Fa aksidao no fahitan'izy ireo azy fa tsy sanatria zavatra hafa akory ka. Zany? Fa nga mieritreritra zavatra hafa ianao? Hatreto aloha mbola tsy haiko izay zavatra tokony ho eritreretiko ry neny. Te halala ny zavaniseho tany fotsiny aho. Zay. Na za koa aza nge. Saingy tsy maintsy miandry an-dadanareo mifolo tsika vao afaka mahalala an'izany. Fa aleo aloha andeha amin'izay sao dia taraiky ny sakafo mpiandry marary. Eny ary. Efa io ny sakafonareo dady tonga dia mihinana avy eo. Okey, rehefa mirava mandalo any a. Zay ary aloha fa lasa e. Tena enjana koa tia mahazo anay telo mianaka ity ka. Tena zavatra tsy napozinay mihitsy. Efa mambolana ihany izay no lasa fa mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy ny rafo. Soa ihany aloha fa tsy nisalasala tamin'ny fanampinanay fidy. Sangamba izay niseo raha tsy izay a. Ny fianakaviana koa moa samy manana ny manahirana azy dia tsy azo anteherana loatra. Tsy famezantsiny izany e. Nitahiry kelinay nefa izao efa kely dia kely. Ny fianaran'izy dany efa tsy andaniny tsy azo atao atsirambina. Ny depensa isan'andro ihany koa mbola fanampiny. Tsy maintsy andeha hiresaka amin'ny fidy andray ngamba ka. Izy ihany mantsy izao no tenena fa afaka hanome. Izy raha teo koa efa nilaza fa aza misalasala raha misy ilaina. Iteo izay fomba hamerenana amin'ny volany. Mifandiso kely hono za sy fidy fa voalaza kely hono izy dia tonga. Dia tsy maintsy miandro amin'ny fiverenan'ny rariva indray izany vao afaka miresaka aminiko. Tsy tiako koa ilay resaka atao an-telefona mantsy. Aleo mivantana ihany. Ndry jerety neny. Miasa saina mavery izy. Inona rery neny ny azoko atao hanampinanao e? Za moa mba efa nandefa demande tamin'ireny orinasa mitady mpiasa ireny ihany saingy mbola tsisy vokana aloha hatreto. Vaky mihitsy ny lohako e. Aleo aloha eny mihitsy a. Efty ary neny a. Oay. Aza miasa saina ntsony neny. Taitra koa marina. Aza taitaitra za mory neny a. Misy olana angano dia variana be ery neny. Tsy misy ka misy zavatra nahavariana fotsiny. Neny a. Fantatro tsara ny zavatra mampiasa sainanao. Ary hitako ihany koa ianao tsy matory mihitsy amin'ny alina noho ny zavatra lalovantsika. Ary tena mandrotika ny foko e. Neny a, avelao mba hanampy anao. Ndry
dia averiko aminao hoe mbola mianatra aloha zao didinao. Marina zany saingy manana didy anampy anao koa ny ahy e. Sady azo lazaina nge hoe zany solony dada amin'izao e. Mifonanaka fa lasa miasa saina miaraka amiko ihany koa ianao. Neny a. Eny fa na dia miezaka tsy mampiseho anao an'izany aza dia toa hitanao foana le izy. Zany midika fa tsy zazakely tsony ary neny a. Ka avelao a nao ny adidiko amin'ny dada. Ka inona zany no eritreretinao atao ka? Hitady asa. Rehefa nitady mihitsy moa zany fa mbola tsy nivalatra eto e. Dia aza matahotra neny fa asa sady ahafahako manohy ny fianarako a. Nefa sady ahafahako manangona vola kely ihany koa no ataoko e. Dia izy mpampiasa anaka an'izany ve anaka? Misy an'izany ry neny a. Aza matahotra. Akintsika amin'Andriamanitra foana ny fiainantsika e. Mino fa tsy anaratsika izy. Dia ahoana aly ty ry faneva? Dia ahoana aly ty? Ary inona ny ataony lahy ty? Mitady any lahy lesy a. Fa misy inona aly ty a? Tera aloha mandrosoa ary e. Misaotra re. Fa misy blème ngasa ahoana e? Manao ahoana aloha dadala lisany aho e? Ao izy ao e. Mbola tsy misy fiovana aloha hatreto a. Fa zao lesy ny tena idetavako any lahy ty. Ahoana aly ty a? Mila asa. Asa? Fangamo hoe lahy tsy mbola mibosy ka. Eny e. Saingy tsy maintsy manampy any eny amin'ny fitadiavana vola lesy. Tsy vita ndrery tsony sady mampalahelo aho mijery azo mitototo eto tseroko. Dia ahoana re zany ny atao any lahy e? Eo moa lesy ry fiaro a. Ka tsy haiko nge hoe inona ny asa mety amin'lahy zao e? Zay misy lesy. Tsy mifidy a. Raha ny tena tiako zao dia miaraka miasa amin'ilay sany a. Hiaraka hiasa aminay? Aieko. Mba olona nianatra ihany ve lesy lahy dia asa ohatran neny izao mba safidily lahy atao a? Tsy koa letsy zany a. Sady efa nitady asa foana koa fa tsy mety voaray mihitsy. Tena mbo miangavy lesy. Aleo ary aloha fa iresaka mese fidy ahy e. Ay. Dia manome vaovao any lahy eo ihany a. Tsy tapako rery mantsy zany fa tsy maintsy miteny aminy ahy e. Ok lesy. Dia misaotra meloha. Tsisy fisaorana letsy e. Manao ny Adeline? Salama fa somary reraka rery fidy a. Ianao manahoana? Za koa aloha salama ka. Ay. Miala tsiny ary anampiantsonao ry Adeline. Haiko fa sahirana ianao saingy misy resaka mba tiako resahana aminao mantsy. Tsy maninona ka. Ka inona ho zany resaka tianao resahana amiko zany e? Mialohan'izany aloha dia miala tsiny fa zao indray tsika vao tapahoana. Reko tamin'ny ankizy mantsy hoe nitady ahony ianao. Tsy maninona re zany e. Fa ento aloha le resaka hitadiavanao ahy e. Eny ary. Tsy izany fa nilaza tamiko fiaro hoe maniry ny ary asa aminay ho ny faneva. Eny e. Dia izay indrindra ny tiako resahana anao. Mila fantatro ny hevitrao mialohan'ny hanomezako valiny azy mantsy. Izy raha teo koa mbola mianatra e. Andray. Tena tsy nanaiky mihitsy zany faneva. Fa ahoana nga ny hevitrao momba an'izay? Manaiky ny andray aza nga ianao? Na dia mbola tsy haiko aza hoe mety hafeha le asa ve izy? Moa izay raha teo koa mila olona amin'ilay niravitsy eo. Karaha mety anao dia ho raisiko izy e. Dia ahoana indray zany ny fianarana? Aleo aloha iresaka aminy raha riva dia miantso anao ahy e. Eny ary fa miandro ny antsonao aho zany e. Alamino aloha izay tokony alamina. Misaotra betsaka neny a. Misaotra nanaiky hiasa miaraka amin'ny Mese Fidy. Na dia malahelo aho za hoe ho tapaka zany ny fianaranao dia tsofoko rano ianao faneva. Misaotra ry neny a. Dia aza manana eny fa raha vao milamina fotsiny izao situation misy antsika izao dia tsy maintsy miverina mianatra. Zany a. Eny anaka. Dia manomeza vaovao rehefa afaka manao an'izay ianao. Eny a. Sady amin'izay koa mba mahafantatra misimisy kokoa nahazo any dadany e. Faneva.
tandremy so anao tao foana any ianao a. Eny e. Ahitako loza eo koa mantsy. Ny mahazo any dadanao azy ty efa jereo. Tsy anao ina ry ary neny fa nieny koa zany a. Na izany azy mitandrema fotsiny. Eo aloha ianao fa andeha karakara kely sao dia ho taraiky eo koa ianao e. Ndana re, za koa anomana an'izay mbola tsy vitako. Aleo marina hoe za mba hijery an'ireto karazana taratasy marobe antady reto. So mba misy ilaiko ihany mantsy. Inona daholo zany reto e. Saika saritany daholo reto. Ohatrany hoe karazana nosy kely zany. Ty zao misy toromarika ny sasany. De nosy aiza nefa ka. Sa ve reto ny toerana fandehanan zareo? De inona zany nefa nataony any? Hitako ny hevitra. Aleo etika any reto so mba miasa amiko. Zay. Kazakazary fa nefa milamina tsara afiaro milamina tsara ka. Milay zany ka. Zao ranga misaotra betsaka tamin'ny fanampiany fa raha tsy zany tsy nahazo an'ity azy ty a. Tsy koa lesany benina. Sady benina ny lesany koa nge patron anay any tato e. Ka sarotra be tany misy fidianany tsy andray alilako. Fa eny e, ataova milay fotsiny ny asa dia asa be resaka amin'ny olona loatra. Fa ahoana ity? Tsy dia teny raha misy loatra lesy zany e. Rehefa tsy eo indray izy tsisy olany. Soka lesy fa mizotra makaiza tokoa moa zany sika zao. Makany amin'ny lakandala etsy a. Aiza koa zany? Lako letsy zany a. Nosy kely ray izay lesy zany a. Efa fandehananay izy io. Fa ela moa zany amin'ity voany. Fa zao letsy na inona en'olona any a dia mangina fotsiny la. Fa maninona ity? Zay fotsiny e. Zay aloha fa rehefa avy eo indray e amonja ny asako aloha. Fa inona koa raha ny tiany fiara lasaina teo e? Fa inona no mety henoko? Aleoko aloha manao zavatra sao variana eto fotsiny ka. Maninona koa ary zazany? Tsy mety mahita toro mihitsy nefa ny masoko efa henoko hoe reraka be a. Sa ve za le reraka be dia izay no mahatonga an'izany? Lakanda anarana atao mbola tsy henoko anefa dia misy. Rehefa fandehanany zareo ony. Sa mety ray amin'ireo nosy kely amin'ny sary tao amin'ny biraony daty reto ve? Ay, ary inona koa zany? Feo an'olona mikikika. Tena tsy diso fa feo an'olona mihitsy zany. Aleo hoe hivoaka any dia jereny zany. Nefa somba zay le tiany fiara lazaina tamin'ny atoandro. Le riko moa ty mahatoro beko. Ay, ary misy marotsikotsika ankeza amin'ny varavarana zany. Fa inona re ty e? Aleo hitabivy ato anaty lamba ato aka. Arena miafina. Nosoratany Anjan'ny Irina Ravelo Arsoa. Ireto avy no namelona ny tantara. Ary Andraina Joseph Faradizaparany Laiklonina. Niaraka tamin'ny Mano Judith. Arena miafina. Nandrindra sy nananjo-dosa Rima ny fanantenana.